faly tafahoana aminao indray zay a ry tena raisinao tompontsoa sy fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra mihitsy a izao fotoana zay rahantsika izao anatin'ilay loha hevitra lehibe hoe ny baiboly fitantanana ary famonjena mandroso hatrany ny fiarah-mianatra ataontsika ary tamin'ny fiaonana farany no nametrahana fanontaniana hoe mpitandrina ve tsika sa mpanimba misy zavatra vitsivitsy zay nasongadina tao anatin'izany a dia voalohany ny farisendahatra zay omeny ny baiboly antsika fa han'Andriamanitra avokoa kay ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana fahaiza manao eo ampelantanantsika. Ny lesona fasarobidiny raisika atao ihany koa dia ny hoe ilaina ny manomboka avy hatrany tsy mangatakandro rehefa mahazo an'izay toromarika omen'Andriamanitra izay fa avy hatrany dia mampiasa ny tanana mba ho fiahinany tena sy ho fitahiana ho an'ny hafa ihany koa. Zay raha fitinina vetivety ny fizarana farany izay neonantsika teto faly mandray ny pasteur Reparatiana Fanerandray sika inona indray ny lohateny arositsika ny mpijery androany. Miarabanao naminadinao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manona fiadanana tompo amintsika koa ary makasitraka ny amin'ny faly anatsika hiara-mandinika ten'Andriamanitra izay fitahiana ary indrindra famonjena ho antsika izy. Famonjena tsy ho amin'izao fiainana ankehitriny izao ihany fa famonjena ho amin'ny fiainana ho avy ihany koa. Ia, ny zanadoa hevitra ho raisitsika androany ary. Ndao ary andinika lohateny fahenina isika zay a. Rehefa hitatsika ny zavatra rehetra fa natao hitandrana isika fa tsy natao hanimba ary natao hiasa ihany koa fa tsy natao alaina sady zay ary natao ho fitahiana ho an'ny hafa mizary manome zay no mahasambatra kokoa noho ny mandray sy ny mahazo zay dao zany izy ny lohatenitsika fahenina namanadinao dia ny hoe inona ary natao rehefa tojo olana. Tena zavatra misy ankehitriny koa io tsy azo idivirana io tsy azo ialana mihitsy hoe ka le olana ane misy foana enao vo manomboka asa zay zao le afatra teo aloha hoe manomboka avy hatrany hoe avy hatrany aussitôt izy amin'ny teny français aussitôt avy hatrany dia nampiasa an'ilay talenta anankidimy lay nomena le talenta sady zay ka indraindray tena tanteraka ty fizarana feny ty tojo olana vao nanomboka ianao tonga de olana avy hatrany problème no atrehany de eo tonga de efa eo indray aloha miato eo kely bloqué eo zay izy fiteny eo indray aloha inona ny atao malohana za zavatra ary indraindray ihany koa namanadinao zava-misy matetika mihitsy noho ny olana misy de ohatran'ny tsy tafavoaka zay izy ny fiteny ny zavatra rehetra zay ataonao atao ty tsy tafavoaka misy problème atao indray ty misy olana tsy hita ihany zany zay atao zay mahatonga le fiteny hoe ka tsy hita ane zay atao satria misy an'le olana sady zay de lohatenitsika fahenina tompoko rehefa tojo olana rehefa tojo olana ndao tsika indray torohevitra avy amin'ny ten'Andriamanitra re tena hanoro lalana anao Andriamanitra amin'ny alalan'ity fizarana fahenina ity fa ndao tsika maky aloha amin'ny Genesis toko fahatelo Genesis toko fahatelo ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 9. Genesis toko fahatelo ny andininy fa 7 hatramin'ny fa 9. Zao ny vaky ny teny ary hoy koa izy tamin'ny Adama satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza hinananao zany dia vaozina ny tany no izay nataonao fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao ary aniry tsilo sy hery ho anao izy ary hoaninao ny anana famboly ny fahatsembohan'ny tavanao no azonao hoanina mandra-piverinao any amin'ny tany fa ny tany no nalanananao fa vovoka ianao ary iverina ho amin'ny vovoka indray ianao. Ny ten'Andriamanitra hoe zany namananao dia milaza fa
afaka amin'ny fahoriana ve ny olombelona? Tsy afaka izy raha Afaka amin'ny fahoriana ny olombelona voalasany eo e. Anirina izy izy Tsilo sy sy heronao izy zay ny atsemboan-tavanao no hinananao. Efa teny atranam-piandohanaka io fa hisedra fahoriana ny olombelona, hanapahoriana ny olombelona. Miteny ho an'ny Eva moa zany de teneniny ao amin'ny andininy ambony eo hoe fahoriana no iteranao izy ho an'ny vehivavy. Hanapahoriana ny olombelona ary hanana fahefana eo amin'ny fiainan'ny olombelona ny fahoriana. Zay voalaza io. Ary Andriamanitra efa nyteny hoe voaozona ny tany ozy izy, voaozona ny tany no ny nataonao. No ny nataonao. Milesona lehibe raisina koa zany namanatinao na dia efa nilaza azy Andriamanitra fa isy fahoriana eto amin'ity tany ity vokatry ny fahotana. Zay ny elizy de io ten'Andriamanitra io ihany koa mbola mampianatra atsika. Voaozona ny tany no ny nataonao satria niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nanino ninananao ny azo zay nandrarako anao. Ny zavatra zay nandraran'Andriamanitra dia nataon'ny olombelona ahoana? Nidikainy. Zay dika zay tompo na dia efa misy fahoriana aza eto amin'ity tany ity ankehitriny de aza dino io teny io fa matetika no ny fandikana ny zavatra napetrak'Andriamanitra no mahatonga inona? Fahoriana. Mahatonga fahoriana ne. Zay ny io e. Marina hoe misy fahoriana eto ambony tany, marina. Araka n'io tenin'Andriamanitra io hoe anidy tsilo izy, aniry hery ho anao izy, sisy vooziny izy. Fa zao no ny nandikana ny zavatra napetrak'Andriamanitra no mahatonga fahoriana. Ohatra, raha ohatra aka ohatra vetsivetsika namanadinao miresaka fahasalamana vatana. Zara nga tena ohatra ny tena marary foana, marary tsy afaka aretina mihitsy ozy izy fiteny. Haike zany mety tsy avy am'le tontolo araka ty ten'Andriamanitra ty hoe voazona ny tany mahatonga anao ho marary lava, fa mety avy amin'ny fandikanao nino? Fitsipika fahasalamana napetrak'Andriamanitra. Zay tsy arahinao ny zavatra napetrak'Andriamanitra de marary ianao de tonga le fahoriana. Dikan'izay namanadinao indraindray le fahoriana zany avy amintsika ihany no mahatonga azy. Tamin'ny feonantsika farany hoe na mihinana na misotro de atao voninahitran'Andriamanitra. Indraindray zany le fihinana sy fisotro mitondra fahasimbana ho an'le tenatsika. Avy amin'ny ataotsika satsy avy amin'ny zavatra ataotsika no mahatonga fahoriana. Ka tsy afaka ny anome tsiny an'Andriamanitra mihitsy amin'izay fotoan'izay. Kanefa na de zany azy Andriamanitra tena fitiavana ary Andriamanitra mamindra fo. Zay na dia nanao an'izay zany Adamaseva mbola novonjen'Andriamanitra ny izy. Raha mamakytsika amin'ny andininy ambany ao mantsy de zay nataon'Andriamanitra ne. Raha nyteny izy enao ane de ho faty iverina vovoka ane enao ho faty enao dikan'izany de mbola nanome vahaolana ho an'ny Adamaseva Andriamanitra. Sady zay de ndao mba hiditra kely atsika amin'ny zava-misy ankehitriny ary resaka fitantanana sy famonjena satria anisan'ny mampitaraina ny olona ankehitriny namanadinao ny fahoriana. Sady zay tena sahirana tena ohatrany mijaly sisa mahantra. Ndao atsika hijery toe-javatra anankiray ary Mpanjaka faharoa toko fahefatra no andeha vaky itsika. Mpanjaka faharoa toko fahefatra toe-javatra zay niseho tamina tokantrano anankiray izy io fa afatra ho atsika ihany koa ankehitriny. Mpanjaka faharoa toko fahefatra dia ho vakitsika ny andininy voalohany no ao vakitsika aloha anomboatsika azy. Mpanjaka faharoa toko fahefatra ny andininy voalohany.
ny nampitombony Elisa ny diloilon'ilay vehivavy mativady. Ary nisy vehivavy anankiray vady ny zanaky ny mpaminany nitaraina tamin'ny Elisa hoe maty ny vadiko mpanomponao ary ianao mahalala fa natahotra ny Jehova ny mpanomponao, nefa tonga ny tompotrosa haka ny zanako amin'ny rahalahy ho andevony. Faoriny ty tena mavesatra. Maty le lehilahy zay, lehilahy zay andry ny fianakaviana mpamelona zay vala mahazatra ana zay lehilahy mpamelona, maty le lehilahy. Ina koa ny zavatra niseho, tonga ny pitakotroso aka ny zana izy mirahalahy zanany mba ho andevozina ho fanonerana an'ilay trosa dia alaina ho andevo le izy mirahalahy zanany. Zay toko ny toe-javatra niseho tamin'io tokantrano olany zany tena goavana zany raha ny zava-misy ankehitriny tena hoe tapidalakale ho aizy tsy hitanao tsony fa ny zavatra niseho teto nitaraina tamin'izy izy tamin'ny Elisa sady zay nitaraina tamin'ny Elisa hoe le vehivavy io de nolazainy le olana. Lesona lehibe ao antsika io afatra tena misy afatra lehibe ao antsika io. Fa zao amin'ny andininy faharoa inona ny zavatra nolazainy Elisa taminy? Andininy faharoa, mpanjaka faharoa toko fahaefatra. De hoy Elisa taminy, inona ary no ataoko ho anao? Lazao amiko inona avy no anananao ao an-trano? Fa hoy raha vehivavy, ny ankizy vavinao tsy manana ninona ao an-trano afa-tsy diloilo iray tavoara monja. Eto zao zao namana dina ohatra ny hafahafa ny fanontanian'i Elisa taraina tamin'le renim-pianakaviana hoe tena maty ny vavy io, tonga ny tompotrosa aka ny zanako mirahalahy ho andevony sisisa. Fa hoy Elisa fanontaniana, inona ary nataoko anao inona ny azoko atao am'izany? Ohatr'izay zany le teny Elisa, inona ny azoko atao aminao am'izany? Ohatra ny tsisy azoko atao anao am'izany ane. Indraindray koa ohatran'izany zavatra miseho ankehitriny ane eo amin'ny fiarahamonina hoe misy tonga tratrana olana ianao dia mba manatona olona to mba hoe vonjy mitaraina. De ohatraohatran'izay koa ny fitenin'ny olona matetika de tsisy azoko ataonao am'izany tsisy. Ray avana malala mamperitreritra ty tantara ty fa soa ihany fanotoizana Elisa lay fanontaniana. De le fanontaniana faharoa de aonao sisy inona avy no anananao ao an-trano? Lazao amiko inona avy no anananao ao an-trano? Tiany Elisa ho fatarina zay ananany ao an-trano. Kanefa raha ny tena marina manana trosana izy sady zay ananan'olona trosa dikan'izay raha manana zavatra izy ao trano tao tsy nandoavany trosa azo moa ve tsy nampiasainy andoavana an'le trosa fa nanontany tsara izy hoe lazao amiko inona avy ny anananao ao an-tranao ao. Ny valiteniny ny ankizy vavinao tsy manana na ininona ao an-trano afa-tsy diloilo ray tavoara-monjy. Aiky nisy tao sady zay misy zavatra tao fa nanaona lizy kely izy tsy mahalohan'le trosa koa raha hoe zay de lay fisainana zany ary io matetika ny zavatra misaina manadinao rehefa tratrana olana le fisainana de hoe inona koa zay vita an'ity diloilo ray tavoara inona koa mba vitan'io de tonga de lasa mitady vaolana hafa sady zay lasa mitotototo vezivezy etsy sy aroa. Aike zany ry havana malala tianao zavatra miainga aiza am'izay ananatsika ao an-trano Andriamanitra. Zay ny io miatrika olana le tokantrano tamin'ny alalan'ny zavatra zay nananany tao tokantrano no namanan'le olana. Zay azonao tsara mihitsy misaotra miainga nampiasa ny zavatra tao an-trano Elisa hamanan'le problème le olana fa tsy nitady zavatra hafa mihitsy Elisa. Diloilo ray tavoara anao ohatrany tsy ampy tokoa zany ohatrany tsy mahaloa le trosanareo zany fa zao hoe
hiditra am'le de manaraka mantsy sik io zany fa ndao raha itsika kely eo namanady anao vakitsika amin'ny baiboly diam le izy le andiny faefatra andiny faharoa io andin'ny faharoa manjaka faharoa toko faefatra ka ny andin'ny faharoa dika teny ombonana eto Madagasikara de hoy Elisa taminy inona ary no ataoko ho anao lazao zay anananao ao an-trano fa hoy navalina n'ilay vehivavy tsy manana ninoninona afa-tsy ilomanitra indray miositra ihany mampieritreritra inona zy izy ilomanitra indray manino indray miositra tompoka kelane zany tsy hoe menaka ray litra amin'ny dika teny français vo mainka tena tsara be nilazana azy une goutte d'huile ozy izy une goutte d'huile indray mitete ilomanitra indray mitete vo araraka zany lany une goutte vita zay mananany kely ane zany fa zao le avana malala Andriamanitra de tia olana Andriamanitra de tia monjy anao ao amin'ny fahoriana na olana zay misy anao io amin'ny alalan'ny zavatra anananao de mivena am'le hitanao na madinao le teo aloha de nomena inona le izy telo olona anankitelo talenta de ny anankiray fatelo firy ray manana izy ray farafakeliny manana zay ny io hoe misy zavatra ao an-trano ao fa tsy hoe zay tompo tena sairana be fa tena tsisy nininona mihitsy ato aminay misy ao zay io fataniny Elisa io misy ao hoe ohatra milaza ny Elisa hoe efa fantatro ny hoe le anananao fa kely misy anao fa kely de zay natonga ny Elisa mbola nanontany hoe inona ny ao an-tranonao fa mety efa fantatra Elisa ny le ao an-tranony fa kely le zavatra ao an-tranony fa le fisainan'le vehivavy le fisainany manao ohatrany minisy manao ohatrany hoe manao tsinitsinan'le zavatra le kely ao ananana tsy mahavita ninino io fa kely io ve de amaly olana tandremo ndraindray koa manana fisainana ohatran'izany tsika rehefa tojo olana zay le lohatentsika rehefa tojo olana io ve de ava olana le olana ane zavatra goavana be kanefa inanao trano inanao raka izy tsisy matetika fiteny hoe tsisy kanefa raha ny tena marina misy ao fa kely de aza diny ty tantara ty to aza diny une goutte d'huile ilomanitra ndray miositra no nampiasain'ny Elisa namonjena namanan'lay olana sady zay ndao ary to izatsika andiny fahatelo ary toko manjaka faharoa toko faefatra andiny fahatelo ary hoy izy andeha mindra mbilany amin'ny namanao rehetra manodidina de vilany tsy misy zavatra nefa aza atao vitsy io koa no dingana manaraka andeo zy izy mindrana eto moa lazainy hoe vilany ao amin'ny dika tenombonana izy hoe tavoara andrazainao tavoara satria le menaka anatina tavoara ny menaka sady zay andeo zy izy mindrana tavoara any amin'ny namanao rehetra manodidina mpifanolobodolindrina zay nilazany azy ohatra ny efa fanao ihany zay rehefa tojolana de inona natao mindrana alora nga indrana kely atsy amin'le zareo fa eto inona le zavatra indramina na hoe manao hoana le zavatra le tavoara zay indramina efa fiany ve vida fona to afafa mahasatra atsika rehefa mindrana zavatra efa fiany ohatra hoe tsy manana vary ianao de vary ny angatany fa tsy kapoka fa tsy hoe ampindramo kapoka topoka de kapoka tsisy vary izy ohatrohatran'izay le ty mety mba gaga koa zao le nindramana hoe indrina kapoka atao iny nefa vary no tsy misy sady zay de kapoka foana vida no indramina le avana malalo
zay ke ny plan'Andriamanitra le vilany vita na le tavoara zay foana tsy ny olona tompony nameno anazy, tsy mila zavatra efa feno avy amin'olona amanan'le problème anao le olana anao, fa io mihitsy zany idiran'Andriamanitra tsehatra, iza no ameno an'le tavoara? Andriamanitra no ameno anazy. Zay mahafinaritra le tantara Andriamanitra no hiditra an-tsehatra hameno an'io vilany vita io, hameno an'le tavoara io. De zao le tapany farany amin'ny andefatelo ndao isika fa tena zava-dehibe le afatra, aza tao manaona l'izy, aza tao vitsy, aza tao vitsy, mampieritreritra de hoe na raha ianao zany eo am'toeran'le le mpianakaviana ty tena mety ho tonga saina ihany sady ho lasa saina moa zany, ho lasa eritreritra hoe ahoana hoe mpamina ny Elisa mindrana vilany tavoara tsisy ninina de tsy atao vitsy, na inao za mety ho sahira-tsaina hoe mandondona amin'ny anankiray mba hoe tavoara tompo, tavoara tsisy ninina, de hafahafa be le izy, tena hafahafa mihitsy le izy. Na mety anana zay fisaina zay koa ty vehivavy ty hoe mindrana anankiray ato nahazo, lasa ndray nandondona tokantrano anankiray nahazo, roa zay telo, de mety eritretra hoe roa de fampy telo tavoara via tsisy ninina le ty ka hoana ary mety anana zay fisaina zay ake zany misy afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra. Ndao ne idirantsika io afatra io naminatino mpitolo teny toko faha 1ambin'ny no misy azy, mpitolo teny toko faha 1ambin'ny de vakitsika ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Mpitolo teny toko faha 1ambin'ny ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Zao ny vaky ny teny. Ho vakitsika dema le izy rehefa avy eo. Mpitolo teny toko faha 1ambin'ny ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny 7 ary na de ny 8 aza, fa tsy fantatrao zay fahoriana anjo aty ambonin'ny tany. Io kay na tonga ny teny Elisa hoe inona ny anananao ao an-tranonao ao hoe inona, dia mandehana mindram-bilany, mindrana tavoara, de aza atao vitsy. Aika io ty voalaza mpitolo teny ty izy namana tinao sady zay naona vakitsika amin'ny baiboly DM ane mpitolo teny toko faha 1ambin'ny ny andininy voalohany sy ny faharoa. Milaza izy hoe atsipazo eny ambony rano ny haninao izy, zay ne le ao an-tranonao io hoe hanina, misy haninao fa mety kely sahirana, mety tsy ampy le hanina ao an-tranonao ao, de ozy izy ny baiboly atsipazo eny ambony rano ny haninao fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Meo anjara ozy izy ny 7 na de ny 8 aza, fa tsy fantatrao zay fahoriana anjo etya ambonin'ny tany. Ao baiboly dia maro. Mpitolo teny toko faha 1ambin'ny ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa. Atsipazo eny ambony rano ny mofonao, fa ho hitanao ihany izy indray andro any. Zay. Ko ampiasao amina sehatra asa maro ny volanao, fa tsy fantatrao mihitsy zay loza mety hitranga eto ambonin'ny tany. Zay mahatonga ny Elisa ny teny hoe aza tao Vitsy. Aza tao vitsy. Zay. Atsipazo eny ambony rano ny mofonao izy, le haninao mofonao. Io ane sisa zany, io me ilomanitra une goutte io zany, io sisa ne no ivelomana izy teny mianaka sady zay io. De ozy izy Elisa mandehana mindrana tavoara de aza atao vitsy. De zay lazainy ty mpitolo teny ty. Ampiasao amin'inona ozy izy? Amin'ny sehatra asa maro ny volanao. Amin'ny dika teny mahazatra atsika izy de hoe samy omeo anjara ny 7, misa 7 ao amin'ny baiboly, isa feno tanteraka feno zay le hoe tamin'ny andro faha 7 mitsahatra Andriamanitra, tsy namorona ntsony izy, vita tanteraka ny
famorona tao anatin'ny 7 andro sady zay feno kanefa rehefa miresaka olana ny ten'andriamanitra na famana olana de zao mihoatra ny 7 izy sady zay volaza leto na de mivala azo azy izy de omeo anjara ny antony tsy fantatrao zay fahoriana anjo aty ambonin'ny tany zay na tonga ny elisany teny tam'le vehivavy hoe mandehana mindrana tavoara aza atao vitsy ataovy maro de aza atao vitsy le izy zavatra miseho koa naminadinao zany fa mana olana zay zany le lohatentsika eto rehefa tonga tojo olana torohevitra omeny ten'andriamanitra zany de tsotra ihany manaova zavatra maro zay le hoe aza atao vitsitsy de ny ampiasainy mofonao izy izy zay neny izy tena arabaky teny mihitsy io ary tena marina ane ny ampiasainy mofonao ny haninao no ale ampiasao atsipaso eny ambony raha ho hitanao ihany izy izy indray andro any na rehefa ela sady zay very ve zany le hanina tsy very ane le hanina tsy very hitanao iny afaka herinandro ohatra iny le izy nalefa le izy natao nampiasaina tamin'ny zavatra maro sehatrasa maro zay le izy sehatrasa maro iny le izy afaka herinandro iny fa mivelona aveo afaka ray volana indray mivelona indray le tato amin'ny sehatrasa tato afaka ray volana tato amin'ny sehatrasa tato indray no iny no vokatry le izy zay ane io voalazany ten'andriamanitra io hoe dika zay ry havana malala tsy ny fahoriana no tena mampijaly atsika fa andriamanitra de efa manome vaholana hiatrehana ny fahoriana zay ary ilay tantaran'io tokantrano izy telo mianaka io zany no ohatra lehibe mahakasika an'izany fa zao nataony Elisa ny teneny Elisa amin'ny 2 rehefa avy nindrana tavoara foana dia torohevitra Elisa mirindrom-baravarana izy telo mianaka zay mitady zay nyteneny akatony ny varavarana rehetra azy izy mirindrom-baravarana ianareo telo mianaka de ao ianareo telo mianaka no miasa am'izay de ahoana le inona zavatra atao ao an-tranao akatona daholo tsy misy mahita tsy misy mahafantatra zay zany hoe hevitra anankiray zay azo ilaizana zany ny zavatra miseho tokantrano ao tompoko aoka aniny ikatona ao tokantrano zay tokantrano tsy ahaka aoka ikatona ao tokantrano ny zavatra misy eo tokantrano zay le hoe mirindro maravarana fa ny afatra lehibe momba anao koa naminadinao aitsika zany any amin'ny Matio 5 izy milazana zany rehefa hivavaka ianao izy Jesosy midira amin'ny efitranao de atao inona varavarana izy izy akatony varavarana rehetra vavaka ihany koa zany ny asehoan'ilay hoe mirindro maravarana vavaka tompoko zay de inona zavatra miseho an-trano ary inona zavatra miseho ndao vakitsika ary ny andininy 4 sy ny 5 vakitsika amin'ny dika teny ombonana tsy maninona mpitolo teny toko faraika amby folo any andininy mpanjaka 4 mpanjaka 4 toko 4 mivenana am'le tantarantsika zavatra nyseho rehefa nahazo an'le tavoara betsaka de hoy Elisa hoe aoka irindro mbaravarana ianareo telo mianaka de inona le nataon'izy telo mianaka tao an-trano tao mpanjaka folo toko 4 any andininy 4 dika teny ombonana eto Madagasikara rehefa zany dia midia manotrano miaraka am'ireo zanaka ao koa aidino am'ireo tavoara rehetra ireo ny ilomanitra ary atokano izay feno de lasa raha vehivavy ny dia manotrano niaraka tamin'ny zanany ary reto zanany nanolotra ny tavoara fa izy kosa nameno izany afinaritra inona nataon'izy telo mianaka nidy aman-trano aloha de aveo inona nataon'le zanany manolotra ny tavoara foana de inona nataon'ny le ramatoa mameno an'le tavoara am'le inona nafatrapita resitsika am'izay namanadinao
miara-miasa zany ny fianakaviana. Zay to rehefa tojolana ny tokantrano io miara-miasa ny rehetra ao a-tokantrano. Tena afatra lehibe zany a, mila miara-miasa toko ny rehetra mihitsy. Fa tsy hoe problema anay amin'ny dada sy neny zany, fantatray de mihinana izy le ny kisa, ny anay de mihinana ihany, zay mila mihinana maraina atoandro arivo. Fa ny zany problema sy zany sakafo sy ny anona zany, anareo zany mamaha zany dada sy neny olana anareo zany, tsy izay a. Tena mahafinaritra be io tantareo, izy mirahalahy manolotra tavoara, manolotra le tavoara am'le reniny, ary le reniny mampidina diloilo, fieno le tavoara de atokany. Miara-miasa ny ao a-tokantrano. Za ny olana namana dinao zava-misy mantsy tena mampalahelo ary zay anisan'ny mandrava ny tokantrano zay le hoe mpitandrona sa mpanimba. Fa misy manimba, le manimba aiza le manimba ohatrano ao a-tokantrano ihany ane, ao anatiny ihany ane le manimba ao a-tokantrano ao dia potika le tokantrano, tsy tafavoaka, tratra ny olana mandrakariva, mba miezaka ihany le ray aman-dreny, efa mba miasa manaraka le torohevitra baiboly hoe ampiasao amin'ny sehatr'asa maro, sa tsy zay? Efa mba manao anitsy, ataoko itsy, ataoko itsy, ataoko itsy, sisisy jerena tsisy vokatra, tsy tanteraka le hoe ho hitanao ihany izy rehefa ela ray androany rehefa ela. Fa zay mipotra ravo lany, misy mpandany ao a-tokantrano ao, misy mpandany indraindray mampalahelo satria zany zavatra miseho. Ny baiboly de miteny ny mpandany valala ny antsona azy. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Malaky 3:7 aitsika iny, ny 10 sy ny 1:20 de hoy Jehova hoe ho teneniko mafy ny valala, sa tsy zay? Ho teneniko mafy ny valala ozy izy, tsy animba le valala teneny io, tsy hoe valala ara-paky teny fa mihevitry zay mihevitry ny valala, mpandany ny hevitry ny valala amin'ny teny français destructeur. De le mpandany ao anatiny ao tokantrano misy mpandany ao dia sahirana mandrakariva le tokantrano. Torohevitry ny baiboly azadino izy telo mianaka, azadino izy telo mianaka. Naninona? Ndrahina miara-miasa, miara-miasa, mifanampy tao tokantrano tao, miatrika an'ilay olana de mifanampy ny rehetrarehetra ao a-tokantrano. De zao ary ndao fara-pananatsika ty afatra ity, rehefa tojo olana eo tsika hoe mazava le izy zany hoe zay ananana ao an-trano zany no atao iny no ampiasaina. Zay ne zany izy inona ny anananao an-tranonao ao de io no iangany, io no ampiasaina amanan'le olana. Dia izy le voalaza le mpitolo teny to 1:20 atsipaso eny ambony rano le haninao, le mofonao atsipaso alefaso. De indraindray mipetraka ty fanontaniana ty namanadinao, de inona zany no hoanina raha le mofo le hoanina mihitsy, le tokony hoanina no atsipy no ampiasaina, de inona zany no hoanina, tsisy ane no hoanina zany ndao tsika mamaky ary Matthieu 5:1 to Matthieu 5:1 tena esorantsika Andriamanitra fa tena manao ny fomba rehetra Andriamanitra amana ny olana eo amin'ny fiainatsika. Matthieu 5:1 ny 15:20 ka hatramin'ny 2:30. Matthieu 5:1 ny 15:20 hatramin'ny 2:30. Ary noho izany de lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo de zay hoaninareo na zay hosotroanareo na ny amin'ny tenanareo de zay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy injovo ny voromanidina fa
tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any antsopotra ireny ary ndrainareo zay any an-danitra mamelona azy moa tsy mihoatra lavitra no ireny va ianareo ary izao aminareo na dia manay aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza ary nahoana no manany amin'ny fitafiana ianareo dia ny tsara ny fanirany voninkazo any an-tsaha tsy mba miasa na mamoly ireny nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny ary raha niahatra any an-tsaha zay any ihany anio ka atsipy ao am-patana raha ampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany tsy mainka va ianareo ry kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay na inona no sotronay na inona no tafianay fa izany rehetra izany dia katsahin'ny jentilisa fatratra fa fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany rehetra izany le andinyle fihezateny farany tonga de raiso ahoana izy izy fantatry izao izy fantatry ny rainareo zay any an-danitra fa tokony ho anareo zany le avana malalo rehefa tojolana aza diny io teny io fantatry ny rainareo sy any an-danitra fa tokony ho anareo ny zany fantatr'Andriamanitra fa tokony mihinana ny nareo hoe fantatr'Andriamanitra fa mila mitafy anareo fantana dia izy zay mahatonga azy miteny aza manahy ny am'izay hoaninareo sy izay ho tafianareo sady zay aza manao azy izy fa tian'Andriamanitra hiara-miasa aminy isika manoloana ny toe-javatra fa tsy hoe izy hiay anao anome zay hanao hoaninao sy zay ho tafianao fa ianao manimba fotsiny na mandany zay le izy mandany Andriamanitra de Andriamanitra ho ny ay atsika e fata fa tokony ho atsika hony zany e ka de andrasa atsika izy e anome atsika de ianao mandany fotsiny nataonao fa tsy miara-miasa sady zay zay zany lay afatra zay tian'Andriamanitra omena atsika manoloana ny olana zay miseho ao vakitsika ny andiny fahatelo amby telopolo hoe vakitsika amin'ny diitika tenombonana Mateo toko fa toko fa enina andiny fahatelo amby telopolo zao ny vakany teny Mateo toko fa enina andiny fahatelo amby telopolo am'tinan'Andriamanitra n'izay rehetrarehetra zay hoe asa mana ny aminy hoe inona no hoaninay inona no soanay inona no tafianay fantatry ny rainareo sy any an-danitra nefa tokony ho anareo zany e fa inona no andrasan'Andriamanitra amintsika Mateo enina andiny fahatelo amby telopolo dika teny amboniny eto Madagasikara nefa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny anao ny marina no soritany dia omeny anareo fanampiny ireny rehetra ireny mahafinaritra koa io teny io omenareo omeny anareo fanampiny ireny rehetra reny fa ny atao katsao aloha ny ino izy izy fanjakan'Andriamanitra sy ny anao ny marina ny soritany zay tiako be le faro ny anao ny marina zay ny soritany zay toko rehefa tojo olana aza diny io teny io katsao mandrakariva ny hanao ny marina zay ny soritan'Andriamanitra de omeny anao ho fanampiny ny zavatra rehetrarehetra zay zany izy ary ten'Andriamanitra ane de milaza hoe tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova tsy misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary fantany ny manjoanao io fantany ny zavatra ilainao fantany fa tokony anao zany ary ilainao zany fa mitady aviny katsao ny anao ny marina ary zay soritany de omeny ho fanampiny ho anao ny zavatra rehetra amara-paranantsika azy naminatinao misy fampitandremana zay omeny ten'Andriamanitra zany amin'ny Jakoba toko fahaefatra ny andin'ny fahatelo no milaza azy ovakitsika amin'ny baiboly dika teny mahazatra de avy eo vakitsika midika tenombona Jakoba toko fahaefatra ka ny andin'ny fahatelo mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo mangataka ianareo tojolana mitaraina zay mangataka sy sisa
tsy mahazo izy ny baiboly, tsy mahazo. Inona ny antony? Diso fangataka. Fa nahoana natao diso fangataka? Nga tsy fantatra le zavatra angatahana. Fantatra le zavatra angatahana, fa ny mahadiso fangataka azy de ozy izy olaninareo amin'ny filanareo le zavatra zay le hoe mpandany. Misy mpandany ao tokantrano ao. Zay filana fotsiny, ny nazy tsy mahafantatra afatsy ny filana, zay ihany. De mba ho laniny amin'ny filana ny zavatra rehetrarehetra de ozy izy ny ten'Andriamanitra. Diso fangataka nareo, diso fangataka. Vakitsika amin'ny diemane. Jakoba 4 ny 7 dika teny amboniny eto Madagasikara. Zao ny vaky ny teny. Mangataka amin'Andriamanitra ianareo nefa tsy mahazo satria ratsy fangataka izay iaran'ny filandratsinareo no angatahinareo. Ny ao amin'ny diema de manao no sisy ratsy iny. Ratsy fangataka. Ratsy fangataka. Tena fafabe zany. Ianao zany hoe mba mangataka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena ratsy fangataka satria mba hanomezana fafinaretana na hoe fahafampo, fanaranam-po amin'ny filandratsy. Zay mahatonga n'Andriamanitra miteny any amin'le Mateo 5:7 hoe katsao aloha ny anao ny marina araka ny soritan'Andriamanitra de anampy anareo, omena anareo fanampiny izany rehetra izany. Ny vahaolana tokana zany tompo rehefa tojolantsika, tsy hoe Andriamanitra akory no tsy tia anome, tsy hoe Andriamanitra akory no tsy tia monjy, hain'io ary afaka mamonjy izy, fa aoka mba tsy ho diso fangataka ianao, aoka mba tsy ho ratsy fangataka ianao. Fa katsao ny anao ny marina araka ny soritan'Andriamanitra. De izy de miteny manao hoe fantatry ny rainareo zay ny an-danitra fa tokony ho anareo an'izany. Eny ary satry foana mbola hiaraka eto kanefa voafetra ny famantaranandro ny fotoana zay fampizarantsika eto. Koa de ndao entina mbavaka indray ary ny fizarana zay mahaliana de mahaliana pasteur. Miaraka ivavakasika. Misaotra anao zay raina izay ny an-danitro satria mahasafa aminay ny teninao. Tena miatrika olana zay. Eto amin'ity tany ity izay voalaza fa voozona ny tany. Maniry tsilo sy hery ho anay ny tany. Kanefa manoloana an'izany dia mbola mamonjy anay mandrakariva ianao. Ary mbola mampiseho aminay mandrakariva ny fitiavanao sy ny famonjenao. Manoloana ny olana, manoloana ny toe-javatra sarotra, ny fahoriana dia miantso anay ianao mba hikatsaka aloha ny fanjakanao sy mba hikatsaka ny anao ny marina araka ny soetanao. Satria ny zavatra rehetra izay ilainay fantatrao ane fa tokony ho anay zany e, ary fantatrao fa tena mila zany zay, ary hainao ny manome an'izany maimaimpona mihoatra aza noho izay angatahanay. Ampisy mba hitoky aminao mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. De ankasitrahanay ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany mbola manantena hiaraka hianatra aminao indray zay amin'ny fiaonana manaraka. Isaorantsika ny pasteur Andriabaratena Fanerana naiky fitaovana teo am-pialatan'Andriamanitra nampahery antsika ny fampizara tamintsika ny ten'Andriamanitra. Isaorana ireo teknisianina zay nanao ny aintsy ho zavatra ihany koa nampita ny sary sy ny feo. Mandrapijery mandrapiresaka tompoko lasy tompoko vavy.